Alleloia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasa ny vamalala ny anona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga ireny fotoana izay rahantsika eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny mpikambana antinatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy. Dia manana fahaizana tompo amintsika tsirairay avy izay tonga eto androany a. Faly indray izay mahita anao eto a. Ary dia tonoina amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo. Raha androany anao vao tonga eto dia miaraba anao a ary mandray anao an-tanandroa tonga soa dia maharetatra amin'ny farany fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity izay arakitsika ao anatin'ny adiny iray sasany mahery eo a. Ifampahirizantsika anatin'ny hira, anatin'ny vavaka, toriteny, famelabelarana ny toriteny. Matoky izay fa ahery ianao raha hiala eto. Alleloia. Aza miafahafa miditra anaty commentaire raha androany anao vao tonga eto fa atsika rery ity fandarana ity ary fifaliana anay mandray anareo a tsirairay avy. Alleloia. Dia arabaina ihany koa tsika rehetra efa paketo dia niditra voalohany androany a raha nampaviaina niditra voalohany teto androany a. Dia tahiny Jesosy a manokana nampaviaina dia Andriamanitra anie a hijery manokana anao a dia hitany aminao manontolo manodidina anao rehetra ho tahiny. Tahiny Jesosy aina. Tahiny tompo a rahalahy tojo a anabavy Naël tonga soa Naël dia tonga soa koa i Verselina dia tonga soa ihany koa i Sandola, Kadaka, Berta, Kodaleoni, Erika Raka, Marijo, Tina Rakotoarizaka, Todraonso, Lantony Rina, Tsiry Amboaramiel, Mami, Razana Monika, ao ihany koa i Yama, Anova Rosen, Mama Valtina, Artizanay, Elina zany a. Dia tahiny tompo ihany koa Rodine. Dia tonga soa isika tsirairay avy a. Fity, Maevare, izay indray vao hitako eto zany Maevare zany efa elaela tonga soa. Dia Mama Valtina, Angela io, Kotre kamaradin'i Jesosy, Olgaran'Orso, tahiny Jesosy ihany koa i ranabavy Rolianisha, rahalahy Jonathan zay vao nisy rahalahy Jonathan, eo nisy rahalahy isy rahalahy tojo, vehivavy daholo aloha. Tonga soa daholo a, misy fita ranabavy kely lalahy zany a, zanaky Felana Rakoto, Felana Rakoto sisa ny tedavitsika izy. Mama Valtina, Andrina Suzelle, Soa Meva, tonga soa Zina Teoda, ao ihany koa i Yama, dia ao ihany koa i Marijo, Jessica Patitsy, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao alohantsika metraka izao fotoana izao am-pelatanan'Andriamanitra. Androany ny ekipa iaraka amiko eto dia ranabavintsika Lina avy eto Frantsa, artisanat de Madagasikara. Izy no hanao vavaka fanombohana metraka amin'ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Dia fitimo takany mahazatra hitondra amintsika anatin'ny famelabelarana ny famelabelarana fa famotinana ny toriteny amin'ny teny frantsay ny tamin'ny zoma sy ny tamin'ny sabata. Dia eo ihany koa ranabavintsika rahalahintsika Jonathan hitondrantsika anatin'ny toriteny androany. Dia ranabavy Nambina no hitondrantsika anaty vavaka ho an'ny firenena. Zay ary ny olona fandao ary eo ampandrotsika ranabavintsika Lina efa ao ambadika ao izy hitondra ny fotoam-bavaka, hitondra vavaka ny fotoam-bavakantsika amin'ity androany ity. Dia meno finaritra tahiny Jesosy daholo. Tahiny tompo ranabavy Lina, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo indray tsika menakavy manaraka izao vavaka fiambenana izao. Dia manasa antsika rehetra hiary vavaka indray ary. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana ianao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reto izahay Jesosy miara-mitera sy mankalaza anao amin'ny voninahitra anao indray no izao fahasoavan-dehibe izay mbola omenao anay dia mahatafavory anay eto amin'ity fotoana ity izao. Tena zava-dehibe ho anay tokoa Jesosy no miara-mivondrona satria isan'andro ianao dia manana hafatra ampitaina aminay ary dia misaotra anao izahay
fa dia niraisinao an-tanana ny tontolo andronay tsirairay avy. Na teny an-dalana, na tany am-piasana, na tany am-pianarana, aiza n'aiza ny isanay dia isaorana ianao fa nandray an-tanana ny fiainanay ianao. Tanterahanao mandrakariva ny teninao manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao ditiko ihany. Ko misaotra anao Jesosy io nanampy anay ka dia mbola mahatonga anay eto amin'izao fotoana izao. Misaotra ihany koa fanamasina tamin'ny asanao, tamin'ny fanampianao, tamin'ny tolotsaina, tamin'ny fampahirezana nandritra ny tontolo andronay ity. Ary dia mbola mangataka izany fanahy masinao izany izay Jesosy malalo hirotsaka aminay amin'izao fotoana izao, alohan'ny hanombohanay izao fiarahanay mivavaka izao. Olombelona tsy tanteraka izay Jesosy io, fantatrao tsara ny fahalemenay, ny tsy fahatanteranay tsirairay avy ka dia mangataka ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy aminao izay reto. Mangataka ihany koa mitsotra aminao ary fa manana hafatra ampitaina aminay ianao, koa izay rehetra manana anjara amin'ity fotoana an'ity na i pastera melabelatra ny toriteny izany, na ny vavaka ho an'ny firenena izany dia ianao ny nandray an-tanana feno fanahy masina hirotsaka aminay. Ianao Jesosy malala handray an-tanana feno izao vavaka iranay manao izao ary ny fanahy masinao anao ka hirotsaka amin'ny tsirairay avy mba hatianao tafita aminay ny hafatra izay tianao ampitaina aminay indray amin'izao fotoana izao. Dia ireo izay namany any an-dalana n'aiza n'aiza ka maniry hanatrika izao fotoana izao Jesosy mangataka aminao mba tantanao sy fimbenao ny dian'izy ireo ka mba hatratra ho tafaraka aminay aheno ny hafatrao ihany koa. Tsy adinonay mametraka ny connexion sy ireto fitaovana rehetra ampiasaina ahafahana manatanteraka izany izay apetraka eo fiainam-pialan-tananao ihany koa dia angatahana ny tsotranao mba ho tantaninao izany Tompo. Dia misaotra Jesosy malala tamin'ny finoanao ny vavakay ary amin'ny anaranao mahavonjy no angatahana feno hanaovana izao vavaka izao. Misaotra ny vavaka raha io. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du vendredi 26 novembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Marie-Jo. Le verset qu'elle nous a partagé ce jour-là se trouve dans Job, chapitre 36, versets 11 à 15. Job, chapitre 36, versets 11 à 15, au nom de Jésus. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans la misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Amen. Alléluia. Le verset 11 nous dit que s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Si on écoute Dieu, on vivra dans la joie, dans la bénédiction de Dieu. Mais si on n'écoute pas, le verset 12 nous dit, ils périssent par le glaive. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est quelqu'un qui passe son temps à râler quand il a des problèmes. Quand il a des problèmes, il dit, « Oh Seigneur, pourquoi tu me fais subir ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi un tel est mort? Etc. » Les gens mauvais, dans le verset 13, se livrent à la colère. C'est-à-dire qu'ils gardent toujours la colère en eux. Et ils ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi il m'arrive toutes ces choses? Pourquoi j'ai tous ces problèmes? Donc à la fin, ces personnes sont maudites et elles meurent jeunes. Donc si tu as des problèmes, ne râle pas. Ce n'est pas la bonne chose à faire, ce n'est pas le bon chemin à prendre. Mais le verset 15 nous dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Donc en fait, c'est le problème que tu traverses qui va être une occasion pour Dieu de te sauver. Et le verset 15 nous dit aussi, c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est cette souffrance en fait qui va faire que tu écoutes plus Dieu. Frère Tout a fait un sermon une fois. Il a dit que si on veut écouter Dieu, on doit faire comme l'éléphant. Il avait vu un documentaire qui disait que dès qu'il y a un bruit au loin, l'éléphant, même s'il a déjà de grandes oreilles, il tend encore bien l'oreille pour bien entendre les bruits. Et donc, si, en plus d'avoir de grandes oreilles, il tend encore l'oreille, il peut entendre les bruits qui sont vraiment très loin.
Et donc, il faut que tu fasses pareil. Tends l'oreille, écoute la voix de Dieu quand tu as des problèmes, quand tu es dans la souffrance, parce que c'est cette souffrance que Dieu utilise pour te mener vers lui. Sœur Marie-Jo a témoigné que elle était arrivée dans cette émission quand elle avait des problèmes. En fait, les problèmes qu'elle a traversés, Dieu a utilisé ces problèmes pour la guider vers cette émission. Et maintenant, elle fait des sermons sur cette émission. Alléluia. Pasteur Rad aussi, avant, il y avait des problèmes d'argent, il était endetté. Mais en fait, ces problèmes-là, c'était un appel venant de Dieu. Et donc, c'est parce que Pasteur avait ces problèmes qu'il a écouté Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fait cette émission. C'est pour ça que maintenant, il vit dans la paix. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Et le verset 11 nous dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Quand on prie, il ne suffit pas seulement de parler. On doit aussi surtout écouter, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 oreilles et seulement une bouche. On a 2 oreilles et seulement une bouche pour que on écoute plus qu'on ne parle. Et donc, quand tu as des problèmes, n'utilise pas ta bouche pour râler. Tu n'as pas besoin de parler. Dieu sait ce que tu traverses. Mais utilise ta bouche seulement à 25% et tes oreilles à 75%. Parce que c'est en écoutant la voix de Dieu que tu trouveras la solution à tes problèmes. Alléluia. Nous allons lire un autre verset dans Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18. Ésaïe chapitre 48, versets 17 à 18, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Donc Jéhovah veut te guider vers le bonheur, il veut te guider vers la joie. Mais il a dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements. C'est-à-dire que tu n'as pas été attentif à ces commandements, c'est-à-dire que tu n'as pas écouté. Et donc tout ce qui a été dit après, c'est-à-dire le bien-être comme un fleuve, le bonheur comme les flots de la mer, c'est du conditionnel et pas la réalité. Mais aujourd'hui, écoute Dieu et il te donnera ce bien-être et ce bonheur. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du vendredi 26 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire le résumé en français du sermon du sabbat 27 novembre 2021 qui nous a été partagé par Pasteur Jade. Le verset que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Marc chapitre 16, versets 15 à 18, au nom de Jésus. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. » Alléluia. Jésus te demande de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est bien de prêcher à ta famille, vaut mieux même commencer par là. C'est bien de prêcher au travail, mais Jésus te demande de prêcher surtout à toute la création. Donc ne choisis pas les endroits où tu veux prêcher ou non. Ne dis pas « Ah non, moi je veux pas prêcher dans cette église » ou alors « Ah non, je veux pas prêcher dans cette prison » ou « Oh mais non, mais je vais quand même pas prêcher dans la rue, ça va salir mon image. » C'est pas à toi de choisir les endroits où tu dois prêcher, mais c'est à Dieu de choisir. Si Dieu t'envoie prêcher dans un bus, prêche dans le bus. Ne choisis pas non plus les moments où tu veux prêcher. Pasteur, lui, il prêche la nuit. Il fait son émission très tard la nuit. Toi, par exemple, si tu veux prêcher à des prostituées, tu vas pas aller prêcher en ville en plein jour. Mais c'est la nuit qu'il faut prêcher parce que c'est la nuit qu'il y en a. Ne choisis pas non plus les personnes à qui tu veux prêcher ou pas. Ne choisis pas de prêcher seulement aux pauvres ou de prêcher seulement aux riches, mais prêche la parole de Dieu à tout le monde. Nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 28, verset 19, au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc prêcher, ce n'est pas seulement faire des sermons, mais c'est aussi enseigner aux autres tout ce que tu as appris. Et si tu veux être sauvé, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et si tu crois et que tu es baptisé, tu seras accompagné de tous ces miracles, c'est-à-dire chasser des démons au nom de Jésus, parler de nouvelles langues, guérir ceux à qui tu imposeras les mains. C'est ça que tu verras si tu crois. Et dans le verset 20 de Marc chapitre 16, on nous dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc tous les miracles que Jésus a dit, c'est-à-dire chasser les démons au nom de Jésus, parler de nouvelles langues et guérir les personnes à qui ils imposent les mains, c'est accompli. Tous les miracles ont été accomplis par les disciples. Et si tu ne t'es pas encore fait baptiser, fais-le. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc fais-toi baptiser. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut que tu te repentes de tes péchés et il faut que tu deviennes une nouvelle personne par le baptême. C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Nous allons lire un verset dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Au nom de Jésus. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Si on dit Seigneur, Seigneur, ça veut dire qu'on prie déjà, et c'est déjà bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi, surtout, obéir à la loi de Dieu. Et par exemple, les 10 commandements. Et il faut obéir à tout ce qui a été écrit dans la Bible. Dans le verset 22 à 23, on nous dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi Jésus leur a dit qu'il ne les connaît pas, alors que ces personnes-là ont accompli les miracles que Jésus avait dit tout à l'heure? C'est-à-dire chasser les démons et parler de nouvelles langues et guérir les personnes. Pourquoi il dit que maintenant il ne les connaît pas? Eh bien tout simplement parce que ils sont retournés dans le péché. Et donc que tu chasses des démons au nom de Jésus ou que tu accomplisses des miracles, mais que tu ne réussis pas à tenir jusqu'à la fin, à tenir ta foi jusqu'à la fin, Jésus ne te connaîtra pas. Mais tenons jusqu'à la fin, frères et sœurs. S'il y a des pasteurs qui écoutent, n'apprenez pas seulement les gens à prophétiser et à chasser des démons au nom de Jésus, mais apprenez-leur à garder leur foi jusqu'à la fin. Jésus a fait une parabole dans le verset 24 à 27 au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Donc prêcher, c'est très facile, c'est très simple. Mais ce qui est difficile, c'est ce qui viendra après. Est-ce que la personne à qui tu auras prêché va garder cette foi debout jusqu'à l'arrivée de Jésus? Est-ce que, même si l'orage et le torrent viennent, sa foi restera debout? Il faut que notre foi soit bâtie sur le roc, frères et sœurs, pour pas qu'elle ne soit emportée par le vent, ou le torrent, ou la mer. Et pour pas que, quand Jésus vient, il n'y ait plus de foi. Mais il faut que notre foi tienne toujours debout jusqu'à la fin. Et fais attention à ne pas trébucher. Alléluia. Voilà pour ce qui est du résumé en français du sermon du sabbat 27 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay isanandro ny famindram-pony ianao anety tsy afakampo fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fizaneny anao manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadaly fa nini ianao nivoaka ny vala fa ianao tena tiny tsy foy tsy ariny zany aneny antony avy fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoa roviny anao vao avy roviny anao vao mamody roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mamody roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao. Tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anila izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy mandire fa ianao milamino Jesosy lainy fizy aneno lalaniny tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anila izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny very faramody anao tsy mandire fa raha avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-tranoa roviny anao vao avy roviny anao vao mamody roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny anao vao avy roviny anao vao mamody roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao. Roviny anao vao avy roviny anao vao mamody roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny afany tompo efa sasatra ny andro miandry ny dadanao roviny afany tompo efa sasatra miandry ny dadanao. Alléluia. Raha mbola tsy nody ianao dia mody fa miandry koa ny dadanao a miandry ny Andriamanitsika ary raha misy olona eto tafiala teo amin'Andriamanitra
fotoana mbola hiazaka zahanao ody zao. Alleloia. Mbola miandry anao Andriamanitra ary ny toeranao dia mbola miandry anao. Dia tahiny Jesosy tsika rehetra misaotra betsaka ny ranabavitsika Lina tamin'ny vavaka matsiro, vavaka fanomboana matsiro, dia ho tahiny tompony ianao Andriamanitra ny hamaly fitianao ranabavy Lina amin'ny asan'Andriamanitra ngeza be izay nataonao teto dia mahereza hatrany fa dia hita mihitsy ny hafanapo ambadimbadika ao dia ho tahiny tompony ianao hiotiny vokatsoany izany fanaovana asan'Andriamanitra izany. Dia mankasitraka dia misaotra ny fity koa tamin'ny famontenana ny toriteny fa dia mahafinaritra ary mitsika fa dia tafipita tamin'ny olona ny afatra. Alleloia. Misaotra fity dia mivavaka foana izay mbola nampotoana foana ndry hanaovana ny asan'Andriamanitra. Na dia eo aza ny fianarana ihany koa izay somary betsabetsaka ihany ny devoir fa ny devoiran'i Jesosy koa efa ataonao ka dia misaotra fity. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka an-dry zareo satria rehefa kasitrahana ataonareo ireny mantsy mahatonga an-zareo mafana kely ny fo ao anaty ao dia vao mety handroso. Dia misaotra anareo satria manampy an'izy ireo nareo amin'ny fanaovana an'izany amin'ny fampirisiana an-jareo ka dia tahiny Jesosy dia mahereza daholo isika tsirairay avy. Izay mbola tsy voaravako ny arabaiko Rodiny efa arabaiko ny Ana Maheno Soa tahiny Jesosy dia ao ihany koa izy koa mbola tsy narabaiko teo hitako teo zao ry Sandola, Noélie Fantou, tahiny Jesosy, Suzel, Lantonirina, tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izay rehetrarehetra ny ambony any Maniko i Sandola Nirina hitody Rahomisoa efa narabaiko teo daholo dia tahiny Jesosy. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Alleloia. Ny tenin'Andriamanitra moa dia rahalahintsika Jonathan mitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany dia mino avy efa vonimbonina izy za koa mino fa nareo efa vonina dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay hoentin'ny rahalahintsika Jonathan ka dia mino finaritra ary isika tsirairay avy dia rehefa avy eo ao aorian'ny toriteniny dia miverina eto any mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy daholo ary isika rehetrarehetra. Mbola faly manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy amin'izao alina mangina izao dia fifaliana ho anary raisiko fa soavana lehibe ho anahy foana ny tondra ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy eto androany dia hamaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala dia izany teny izany dia hitantsika eo amin'ny Matio 7 dia ny 9:20. Matio 7 ny 9:20 dia rehefa hitantsika ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amen. Izay tenin'Andriamanitra fofoza indray ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ity andro androany ity aty am-piandohana moa dia ity hisintina ny saintsika kely hoe raha hitory an'izao tenin'Andriamanitra izao dia tsy hoe teny tedaviko tao amin'ny baiboly dia nahafinaritra anahy dia andeha ho zaraiko amintsika fa tena hoe narahana vavaka nangatana tamin'i Jesosy mihitsy hoe inona Jesosy ny teny tiana hotoriana amin'ireto mpanomponao reto na hotoriana aminazy amin'izay mitory teny izao mihitsy arany dia tiany tenin'Andriamanitra tonga hoe tsy anareo izay manao amiko hoe tompoko no andova ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Teny fampitandremana ho antsika izany ry havana malala ary fitiavan'Andriamanitra izany teny izany matoa tonga amintsika amin'ity andro androany ity hoe sao dia hamita tentsika hoe miantso ny anaran'Andriamanitra ihany rehefa misy zavatra hoe manahirana ny saintsika, rehefa misy olana mahazo dia hoe izay vao miantso ny anaran'i Jesosy. Dia mieritreritsika hoe raha tonga Jesosy, raha ho avy eny amin'ny raoalanitra, raha tonga eny amin'ny fitsarana farany dia ho voavonjy ny fanahintsika
Fa zao ry havana malala, ozy le tenin'Andriamanitra teo hoe izay manao any sitrapony raiko izay any an-danitra, izay no vovony, izay no afaka handova le fiainana mandrakizay. Malasa saina zany teny zany ry havana. Maro antsika na tsy ataoko hoe hitombotomboky fotsiny ara fa milaza hoe mpivavaka, milaza hoe kristianina, milaza hoe mpanompon'Andriamanitra. Raha antsika malagasy ny antaniana dia maro amintsika raha hoe antaniana zany hoe ianao ve mpivavaka, ianao ve mino an'Andriamanitra, dia ny ankamaroan'ny gasy ngamba dia maly daholo hoe zay mpivavaka, izay rehefa lahy dia makany am-piangonana foana, izay rehefa sabotsy dia fadianina, dia avy eo mianatra hira, dia avy eo mandeha manao tafika masina. Tsara zany ry havana malala, ary mbola mampirisika anao hoe toy izany fasan'Andriamanitra zany. Fa zao sao dia hamita teny ianao, sao dia hoe manao an'izany zavatra izany ianao, ataonao ny ao am-piangonana ianao dia tena hoe mandray andraikitra ianao, manao asa lehibe ianao, ataonao daholo ny izay mety hoe zavatra pitsopitsony rehetra ity dia raisinao an-tanana daholo. Fa zao ny sitrapon'Andriamanitra adinao mankatoa ny tenin'Andriamanitra, adinao manaja an'ilay sitrapon'Andriamanitra voalaza tao anatin'ny baiboly, tsy izay ny ankatoavinao. Dia zao nefa ny tenin'Andriamanitra vakiantsika teo hoe ny voafonjy ny olona te ho vonjena dia ny olona anankiray manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Andao ange vakiantsika ny toy an'ilay teny teo hoe ao amin'ny Matio toko 7 teo any dia ny andiny 2:20 ka hatramin'ny 3:30 dia manao an'izao ilay teny hoe maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry havana, tena malasa saina ary mampalahelo zany teny zany hoe tonga eo amin'ny rahalanitra isika, tonga amin'ny fitsarana isika, dia hozy Jesosy hoe tsy mba fantatra ianareo, iza moa ianareo, miala amiko ry mpanao meloka. Zany angamba ny zavatra tena hoe mafy ary tsisy zavatra mafy noho izany. Za ry havana tia joro vavolombelona kely amintsika. Ilay izy tsy hoe fijorana vavolombelona fa ohatry ny lesina kely nitsoahako. Voaingana teo moa zany dia nisy fionana ny mpikambana tato amin'izay maresy dia nanao fionana kely tany a France hoe mba hiaona dia hiaraka hivavaka dia hiara hifalifaly. Dia izay sy rahalahatojo moa aty Allemagne dia anabavy Roly koa. Dia avy eo izay sy rahalahatojo zany mba nanana fikasana hoe andeha ho any France mba hiaona amin'ireo rahalahy sy anabavy ireo. Dia nefa nomanina amin'izay ny entana, nomanina ny frais, novidiana ny billet, efa voavidy daholo, efa voamankomana daholo ny entana, ny valizy. Dia tonga amin'izay zany fotoana andehanany amin'ny rahalahy. Dia tonga teo amin'ny bus amin'izay zay dia tonga amin'izay zany ilay fotoana hoe andehanana. Dia savain'ilay chauffeur amin'izay zany ny taratasy rehetra. Dia nisavaina aro ny rahalahatojo dia nijerena ny anazy ampy ny taratasiny, ny billet-any complet tsara. Dia hozy izy tamin'ny rahalahatojo hoe afaka mandeha anao midira, hozy izy ampidiry ny valizinao. Fa tonga teo amin'ny toroko amin'izay dia savain'ilay chauffeur amin'izay dia jerena ny billet dia nijerena ny taratasy dia nisy taratasy anankiray izay tsy ampiny dia hozy ilay chauffeur hoe tsy afaka miditra hozy izy ianao, tsy afaka mandeha ianao hozy izy. Dia teo izay sy rahalahatojo voasamy gaga dia mifampijery hoe ahoana ny atao. Dia niresena lahatra teo ilay chauffeur hoe ora angamba hiditra, ohatr'izao nefa andeha an'io taratasy io misy zavatra mifandipatra fa afaka mba mandeha ihany ve? Fa zao ry havana tsy nanaiky mihitsy ilay chauffeur, tsy afaka mandeha hozy izy ianao fa mijanona ianao, tsy mety io taratasinao io. Tena atao ny fomba rehetra fa tsy nety izy. Dia avy eo amin'izay lasa rahalahatojo rahalahatojo rehetra lasa tany a France fa zany janona teto Allemagne fa tsy nanaiky mihitsy ilay chauffeur. Dia teo ry havana vao tena hoe
nisy lesina tonga tato an-tsaiko a, lesina tian'Andriamanitra nampitainana hoe tahaka an'izany koa tsika rehefa eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra hoe raha ho avy ny andro tonga eo amin'ny rahalanitra ianao, tonga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia hiteny ianao hoe Jesosy a, rangaha efa mba zany mba mivavaka ihany e, zany mba nakany am-piangonana ihany e, zany mba namoaka demonita amin'ny anaranao any e. Fa rehefa miteny Jesosy hoe tsy fantatro ianao hoy Jesosy satria tsy mba nanao an'ny asany, tsy nankatoa ny didin'Andriamanitra, tsy nanaja ny teny raiko izay ny an-danitra ianao a, dia tsisy ninona afaka atao. Dia ohatr'izany mihitsy ry havana malala ilay lesina teo hoe tena hoe teto an-tany ara izy mafy ny aina izy hoe tsy lasa any France, tsy ahita an'ireo pasteur, tsy ahita an'ireo rahalahy sy anabavy, tena alahelo. Fa vao maika ry havana malala hoe any an-danitra ho very ny fanahintsika, izany ny zavatra mafy indrindra. Dia androany a, izany ten'Andriamanitra izany tsy atao hoe ampitahotra antsika, tsy atao hoe ampiororo anao a, fa zao mbola fitiavan'Andriamanitra izany teny izany matoa tonga amintsika tsiraray avy. Tian'Andriamanitra isika ho vonjena androany, tian'Andriamanitra isika handova ny fiainana mandrakizay, ary mba tsy hamitaka ny tenantsika hoe ho avy ny andro farany dia ho disy fanantenana. Fa androany ten'Andriamanitra mbola mampilaza hoe raha tia ho vonjy a, raha tia handova ny fiainana mandrakizay a, dia andao hanao ny sitrapon'Andriamanitra, andao hanaja ny teny izay voalaza rehetra atao anaty Baiboly fa izay irery ihany ny lakile ahafahantsika hanitsaka ilay lalana volamena. Dia izay ny ten'Andriamanitra androany a, dia ny fanahy masina anie hamangy antsika tsirairay avy a, mba tena hoe hampahaka any amin'ny fontsika izany ten'Andriamanitra izany a, dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a. Alleluia, amen. Alleluia. Sorantsika n'Andriamanitra izany toriteny mahafinaritra dia mahafinaritra izay nentin'ny rahalantsika Jonatana izany. Misaotra indrindra rahalahy Jonatana, mankasitraka indrindra fa mamperitreritra. Za hoe ilay toriteny hoe tena lasa tokoa ny saiko a, tena lasa ny saiko hoe Jesosy io, tena ohatr'izany tokoa izany hoe raha mba izany moa zavatra mitranga ry havana malala hoe ohatran'izany nidirana ny bus izany, tena mafy izany a. Lasa be ny saiko nenao ilay tantara teo hoe efa haiko ilay tantara fa ilay nandraisan'ny rahalahy Jonatana lesona tamin'ilay izy a, tena namperitreritra nalasa be ny saiko. Misaotra aloha rahalahy Jonatana tamin'ny toriteny a, Andriamanitra malifity anao. Misaotra satria eo ny asa aman-draharaha, fa ny asan'Andriamanitra koa tsy avelanareo a raha tsy vita, ka dia misaotra indrindra. Dia Andriamanitra malifity ary mitombo ositra, mitombo fahasoavana, dia hanandratra anao ny Andriamanitra ary dia hosolombavany mandrakariva ny ianao rahalahy Jonatana. Dia misaotra anareo koa mampahery azy satria zava-dehibe tokoa ny fampaherezana izay ataonareo mahatonga azy mbola androso foana amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony. Alleluia. Dia mankasitraka antsika tsirairay avy, mamperitreritra izany teny izany aho satria saika handeha taty izy dia tsy nety ilay taratasy. Ino moa ilay taratasy tsy nety? Taratasina vaksiny. Ary mijoroa anareo. Fa izany rahalahy Jonatana nijoro, misy zavatra tsy nety satria tsy vita an'izany, tsy vita an'ilay vaksiny. Fa dia izany, fa izay taty Frantsa no tsy hitanao, fa ny voninahitr'Andriamanitra hitanao raha nijanona ianao. Hitan'Andriamanitra ny etahitanao rahalahy Jonatana, fa hitan'Andriamanitra koa ny fijoroanao. Dia izay misaotra anao. Alleluia. Misaotra anao mijoro.
misaotranareo rehetra ihany koa zay mba mihaino zay mba zavatra zaraina eto dia mijoro amin'izany mba zava-dehibe zany. Dia misaotranareo koa mankasitraka azy. Alleloia. Ahoana izy izy teo? Rangahy mba alao rangahy zay mba andeha. Ohatry hitako ity sy olona hiteny an Jesosy zany. Rangahy Jesosy mba rangahy Jesosy mba alao mo mba hita fa mba efa mba ety ihany fa alao mba hititra. Za ihany angety. Zao ry havana, Jesosy tsara fanahy be mihitsy. Fa Jesosy tsara fanahy, tsy hoe lasa ratsy fanahy izy ao aorianao, fa izy manatanteraky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izao: izay tokony hiditra no miditra, izay tsy nioman'ny hiditra dia tsy tafiditra. Jesosy zany amin'izany tsy ohatry ny nahitantsika azy hoe zao zao Jesosy niza mbola mangataka za Jesosy mba te ho any an-danitra mba toroy lalana mba hampio aho. Araka lindra nataontsika eto mihitsy mbola zao Jesosy miteny amintsika modilo modimo ndao hivavaka raha sao tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ny olona mieritreritra hoe mandrakizay ohatr'izay. Zao Jesosy mbola ampifilafilaitsika, miantso izy amin'ny alalana inona ny tsetsoiny antsika, amin'ny alalany trangan-javatra, amin'ny alalana anararaotany Jesosy daholo za rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao anararaotany daholo hiantsonanao, faly ianao nentina nataonao dia mba tiany kasihana anao anatin'izay hoe za ngeno natoy izao anao fa andao anompo aho. Mandalo olona antsika mandalo dia ararotiny, tsy miraha-te occasion mihitsy izy. Aninona? Tsy miraha-te occasion mihitsy ny Jesosy hiantsona antsika. Hozy izy tsika hoe foto-kazo sy vorona izay manina manantona. Zao aloha Jesosy tena mbola manina anao ary tena mbola manao ny hevitra rehetra mba hodianao, mba tongavanao aminy, mangatabavaka ianao. Inona ny tsy nomeny anao? Inona ny tanjony amin'ireny? Ny hahatonga anao hoe tia tompo an'olo-tena nafahany tanaty lavaka mangitsokitsoka ianao, mba tia niteny tahaka ny Davidy hoe tsaroako ny aty lavaka izay niadiana ahy, dia atsonony ianao amin'ny fotoana rehetra, arovany amin'ny loza. Ray andro aho nahita lehilahy anankiray izay, tsy haiko rehefa hitanareo ny Amerikanina anankiray nisy nanao crash ny avion-ny, nianjera ny roplaniny, izy rery mivelona, izy rery. Dia izao mba hanihaniny hoe mbola tsy nolain'Andriamanitra aho izy dia izao velona izao. Hoy aho mijery anazy hoe raha misy olona tena tokony hivavaka mbola tsy izay izao fa herinao io le rangahy maty daholo ny tao anaty roplanina rehetra, izy rery mivelona. Misy vehivavy iray izay koa raha tadidinareo, izy may be izay ny tarehany, may be ny vatany, izy rery koa ny velona. Nandray anjara tamina fifaninanana miha izay raha tadidinareo. Hitanareo ny olona ohatr'ireny dia tsy mahay ohatry hoe mampite-hiditra be zany anatin'ny sainy, hoe mampite-hiditra be anatin'ny vatany hoe ianao nisy olo-tena hoe andao-dana manolo-tena ao an'Andriamanitra fa velona ianao, izy tokony omenao voninahitra. Antsika ry havana trosany mba afaka jerety ataontsika manolo-tena ao an'Andriamanitra, anke ve ry havana fa hoe aina zany nefa impiry saika afaka. Fa reny rehetrareny nataon'Andriamanitra mba ho tsarovantsika, mba hatonga antsika hanantona, hatonga antsika hanantona. Zao Andriamanitra ohatra mbola manampy tamby antsika, tsy ohatra mba tena mbola manampy tamby, ataony daholo ny zavatra rehetra, ataony daholo. Tena hoe jereny nareo reto fotsiny izao tamby reto niantsonanareo hivavaka, inona ny tsy ataontsika eto ohatra? Ary io tolotsaina avy amin'Andriamanitra, sy vohira dia jerena mihitsy hoe inona re ny hira mba mahatoritory fo an'reto hoe te mba alefa indray le ody,
hoe mody dia ataony toriteny ezahana syna atao zay afinaritra amin'ny masonareo mijery atao zay mba tsy hamona aminaina anareo amin'ny toriteny na de isan'andro tsika eto ary itoriteny rahalahy Jonathan io ma tsy efa narefany tamin'ny talohan'ny sabata fa tamin'ny sabata voateniko tao anaty toriteny io de vao tamin'ny sabata zao io voalaza teto de inona ny atao mba tsy hamona aminainareo io foana ve de io ndray ve ny enony fa Andriamanitra miezaka manome fahafapo atsika manao zay mahafaly atsika manao zay mahasambatra atsika atsony amin'ny fomba mahafinaritra asiana hirahira asiana commentaire asiana mampimememe asiana mahafinaritra reny rehetrarehetra reny rabako satria Andriamanitra tena tia atsika Andriamanitra tena mbola te hanararoatra tena mbola te hitady ny hevitra rehetra hoe andao hivavaka tambatambazana ianao zao fa izao ry havana iovy io tsy ho ela afaka mangatakely efa sabata efa miseho nareo raha misy aminareo sareo efa rehatsika lefa le sabata reny de indroa sabata zao tsika miara-mideran'Andriamanitra aminay any atokantrano ihany groupe zay maresy raha misy aminareo reo hoe zay koa mba te hiseho nisy nantany mantsiny izy zay hoe ahoana ny fisehoana amin'io de mandefasa MP aminay nareo de mampiditra Zoom nareo de amin'ny sabata ho avy zao anaty fiderana de mipoitra koa nareo any atokantrano-nareo any na iza misy anareo na iza mba ho hitana hoe aiza zany ry anabavy any Italia zany ry anabavy any izavy mbola tsy hitatsika be dia be teto de mideranareo any de miseho atao daholo reny halleloia zao ry havana ho avy ny fotoana ijoro am-baravaran'ny lanitra Jesosy ijoro am-baravaran'ny lanitra Jesosy de iseho daholo ny olona rehetrarehetra izy ny tompon'ny lakile an'ny varavarana am'izay ary eo am'izay ohatran'ny Jonathan hiditra tamin'le bus de volaza tena Andriamanitra hoe misy roalahy miara-matory indray hiakatra indray voavonjy indray tsy voavonjy zay zany zao sary fa tsy hoe zay akoho ny zavatra iseho roalahy izy teo anoloan'le bus rahalahy Tojo sy rahalahy Jonathan indray niakatra indray tsy niakatra ry havana mamperitreritra zany ary ny zavatra tena mampalelo am'ireto reo olona rehetrarehetra reo de tsy olona hoe tany amin'ny bara na hoe olona mpanompo sampy na hoe izy matoa reto olona reto zao le teny tsy izay rehetra manao amiko tompoko reo olona reto de efa mpiantso tompoko io tsy tatara-be ny resahana amin'io fa eo anivon'ny tontolo ny fanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny fanompoana ao amin'ny valan'ny fanompoana zany hoe samy izy samy olona mivavaka samy zanak'Andriamanitra reo voalaza reo zany hoe misy olona be de be manao tompoko ary manao tompokotompoko daholo ny olona rehetra eto fa ambonin'le fanaovana tompokotompoko de eo ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra io zany tsy hoe Andriamanitra aloha miantso ny olona rehetra tsy tonga hiantso ny marina Andriamanitra fa mpanota mbaibebaka fa eto kosa nefany de zao reto olona manao tompokotompoko reto olona nanantena ny hiditra daholo reo olona nanao ny hevitra hidirana daholo reo zay mba tonga reo gaga rehefa niseho teo de nilaza ny momba azy zay ngeka naminany tamin'ny anarareo zay nge namoaka demonia hitanao olona nanantena ny tokony hiditra ary le olona te tsy nino mihitsy hoe za zao ve de tsy tafiditra nefa za efa eto ary zay indrindra nitandremantsika androany zay nitandremantsika androany tsy le manao tompokotompoko ny olona an'Andriamanitra tsika mila manao tompoko an'Andriamanitra mihitsy za koa efa misy olona miresaka amiko de manao an'ireny le hoe
manao tomboky be manana tomboky za re tomboky mba anana tomboky de zao fa nateneko alao za aza mifanao tomboky be zany fa tsy hoe nanatara mety de fa mety e za koa tsy de manao tomboky be loatra le tomboky tena réserventsika ho an'Andriamanitra tena hoe ilaina manao tomboky rehefa mifanaja fa le ny atokanavy tsy tiako lanaovana fanao tomboky ohatra hoe olona mifanalavitra be zany tsika nefa fanao tomboky de tsy de mahazatra fa tsy hoe maninona koa fa le tomboky tena fiteny io tena réserventsika ho an'Andriamanitra réserventsika ho an' Jesosy io tompoko sy Andriamanitra alleluia ka tsy le manao tomboky ny olonan'i Jesosy eto fa ny tenen'i Jesosy de tsy zay manao tomboky ihany no hiditra ny lanitra fa sady manao tomboky alleluia sady manao tomboky no manao sitrapon'Andriamanitra ary raha jerena amin'io mbola alohan'Andriamanitra ary tsy manao tomboky fa tonga de manao sitrapon'Andriamanitra ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra nge afaka ahitantsika sitraka anaty an'Andriamanitra fa tandremo any amin'ny Isaia any misy ten'Andriamanitra ohatr'izao mampieritreritra koa ty Isaia toko voalohany andininy 17 jerenao tsara ty aloha tombotsika any amin'ny Isaia toko voalohany andininy 10 azafady erika atombotsika amin'ny andininy 10 eronao tsara ity mandrenesa ny tenin'i Jehovah ary mpitsara ny Sodoma mianono ny lalàn'Andriamanitra ary vahoaka ny Gomora resaka amin'ny Sodoma sy Gomora izy zany eto ataoko inona ny zavatra betsaka vononareo fanatitra ho Jehovah efa tofoka ny ondro lahy atao fanatitra sy ny saborana zanak'omby mifaha ary sitrako ny rano ny vatotr'omby-lahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osy lahy raha vosehotra anatrehako ianareo iza no nitady anareo nitsakitsaka ny kanjako aza mitondra fanatim-poana intsony fofona fahavetavetana amiko zany ny voaloham-bolona sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina raroam-paratsina ny voaloham-bolanareo sy ny fitaoam-pivavahanareo dia ala ny fanahiko mavesatra amiko izany ka sasatra mitondra azy aho mavesatra izany tenin'Andriamanitra izany a zao avy ny zavatra ny seteto ny mponina tao Sodoma sy Gomora dia tonga teo anatrehan'Andriamanitra mitondra zavatra be dia be vonoina tao fanatitra fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny Solomona jerenao tsara aiza moa zao no misy an'izay ao amin'ny zafady a ny anaovan'ny Solomona dia efa nitokana ny tempoly tsy hitako le verset etiko ilazana aminareo raha vao mahita an'izay mampino azafady ny momba ny fanatitra zay nataon'ny Solomona na izay nahita tsy mampinareo moa zany fa mampino tena mpanampy anahy amin'izay zavatra izay ny amin'ny ny fanatitra zay nataon'ny Solomona ahitantsika hoe tahaka ny ahoana ny habetsaky ny fanatitra nataon'ny Solomona tamin'izy nanokana ny tempoly any amin'ny fanokanana ny tempoly moa misy an'izay anjereko eto izy fa le verset tsy tadidiko raha tiako tenenina hoe nanao tahaka an'io ihany koa ny mponiny Sodoma sy Gomora
misaotra tojo tantara faharoa toko fa misaotra tojo, misaotra indrindra. Tantara faharoa mahafinaritra andininy fahafito dia andininy toko fahafito andininy fahaenina. Ohatrany aiza misy zay manomboka any amin'ny andininy fahaefatra. Omby 2,4 sy ondry amanosy 2 amby 1 hetsy sisa. Zany hoe nanao tahaka an'io koa ny mponina tao Sodoma sy Gomora. Aninona? Haka ny fon'Andriamanitra satria i Solomonina tamin'io dia nahazo fankasitrahana avy tamin'Andriamanitra. Nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Solomonina satria maninona? Satria tamin'ny fony ary tena be dia be. Solomonina koa nanome an'izany tamin'ny fananany harena nanaovany azy. Halleloia. Dia nankasitrahan'Andriamanitra. Ary mba te hankasitraka tamin'Andriamanitra ny mponina tao Sodoma sy Gomora. Fa tratran'ny atsipaka ambavafo ary ny tenen'Andriamanitra ataoko inona zavatra betsaka vononareo atao fanatitra. Teo voagaga. Efa tofoky ny ondry lahy atao fanatitra sy hodolona sy saborana zanak'omby fa nefa nina moa zavatra riavana ny zavatra andrandrain'Andriamanitra rehefa nanao fanatitra ry Abrahama. Ny setroka ilay fanatitra mampidina afo Andriamanitra dia donatsetroka miakatra iny dia iny ilay anitra kasitrahana, ilay emboka. Iny ilay fofon'ny fanatitra hodolana, ilay setroky ny fanatitra hodolana, iny ny tena akamamian'Andriamanitra. Ka mponina Sodoma sy Gomora dia nanantena fa andoro be dia be amin'ireny fa saingy izao ny zavatra nitranga tsy nety tamin'Andriamanitra. Ataoko inona hozy Andriamanitra? Mahatofoka mampatahotra ilay zany revana hoe fanatitra ataonao zany ianao mieritreritra angalanao sitraka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tena tofoka. Zao nge ravana hoy ten'Andriamanitra hoe tsy zakako ny fivoriana masina ary roaparatsina. Ianao rehetra aby zavatra teneniko ty fitandremana be ty ho atsika. Itsika moa dia zao ny tanitsika dia ny hanatsara ny jery akaiky foana hoe manahoana ny fanompoantsika an'Andriamanitra ity. Nenay tsika mieritreritra hoe za mitandrina volom-bolana, za manao fanatitra, za manao sabata, za mifady anina, za ohatr' zao, za mitandrina sabata, fa zao ry havana zavatra tsara daholo zany. Fa ny tena zava-doza raha ireo zavatra io no araroantsika faratsiny. Ireo zavatra ireo dia fiantsoana tompoky daholo ireo. Ny fanaovantsika n'ireny zavatra rehetra izay nataon'ny olona tamin'ny fanompoan'Andriamanitra ireny fiantsoana tompoky daholo ireny. Ny fiderana ve tena ilain'Andriamanitra ry havana ny fiderana. Fa za tena teneniko anao ny fideranan'Andriamanitra aza ataonao mitovy tamin'ny anao mbola nanao spectacle taloha. Ny hira fiderana tsy spectacle fa tena hoe fanandratana an'Andriamanitra, tsy fampisehoana ho anareo mpira evangelika. Tsy fampisehoana ny hira evangelika fa fanandratana an'Andriamanitra. Aza aroaroam-paratsiny. Za moa dia miteny an'izay foana rehefa tsy indray mandeha any ianareo miteny an'izao zavatra izay hoe mamparelo ary havana mahita mpira evangelika tsy manam-pahamasina an'izany ny fitafiny. Endrika
tsy endrika tsara atolotra an'Andriamanitra zany. Ary za miteny anareo androany fa mila fiderana nareo nefa nareo manao fitafy tsy mendrika de tadidio fa tompoko ny ataonareo fa tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianareo. Misy irany ampy fity izay mahafinaritra be mihitsiny. Le orzokio orzokio de ohatrohatr'izay le hira voateno daholo zany rehetrarehetra zany. Ohatra marina tokoa hoe andeha hanao fiangonana ianao de déjeuner dansant ny ataonao de mandeha daholo ny whisky sy ny sisa. Aroaroparatsiny zany. Aroaroparatsiny zany. Na hoe manompo an'Andriamanitra ianao manao asan'Andriamanitra ianao nefa ianao tena olona farak'izay tsy matoky amin'ny resaka vola de mitandrema ianao fa manao tompokotompoko ianao ary tsika manana toetra tahaka ny Jodasy ny betsaka amintsika kristianina reto. Jodasy tiany Jesosy. Amen. Ny mpianany rehetrarehetra tiany Jesosy daholo. Jodasy nafana fo mihitsy tamin'ny fanompoan'Andriamanitra, tamin'ny fanompoan'ny fiarahana tamin'i Jesosy. Jodasy tamin'ny voan'ny fidian'i Jesosy dia motivé be mihitsy izy amin'ny mampianatra anazy. Motivé tena manahery fo. Netaketaniny. Fa taty aoriana diso fanantenana i Jodasy satria Jodasy mieritreritra hoe mpanjakany mpanjaka tompony tompony Jesosy. Jesosy hanana fanjakana hipetraka anaty lapasoa dia izy ao anaty lapo. Tsy izay ny zavatra nitranga fa atao mandeha tongotra lavitra be mandeha mitoroteny. Diso fanantenana. Zao ve mba mpanjaka azy tompony tompo izy? Borika ary tsy voavidy fa an'olona ny alainy. Toa tsy manana dia trano ray aza. Kivo Jodasy. Tena madika an'i Jesosy izy. Tena midiny 30 ohatry ny vidina andevo, ohatry ny varotana an'i Josefa. Namidiny 30 na vidina andevo ny mpampianatra. Fa ny tena zavatra nampalahelo tamin'i Jodasy dia izao tonga avy any izy any amin'ny matitoko rehefa samborina Jesosy any matitoko 420 any misy an'izay. Matitoko 420 dia fa andasolo any amin'ny Matio any amin'ny samborana an'i Jesosy tany. Mety marika ny jerentsika azy. Any amin'ny marika any amin'ny Matio matitoko 420 ny andininy fa 7:70 marika. Iny ataony Jodasy ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy ka nanao hoe finaritra raby eo dia nanoroka azy izy. Zany ny atao hoe tompokotompoka. Raby olona ho atolotra ao avy namidinao dia fihinanao. I Jodasy dia hanao tompokotompoko fa namadika an'i Jesosy. Be dia be ny olona amin'izao mivavaka ihany fa rehefa omen'olona an'ireny zavatra hosokosorana ireny zavatra hohanin-kanina ireny ary za miteny anareo rehetrarehetra androany
Za moa anao publication kely resaka vaccin dia misimisy ihany ny olona zay tsy faly amin'ilay izy fa fanontaniana apetraka amintsika rehetrarehetra. Matoky an'Andriamanitra ve tsika sa tsy matoky an'Andriamanitra? Za ry havana, za tena matoky an'Andriamanitra. Fantatro fa Jesosy matoaty eo ambony hazo fijaliana ary za mbola ohatr'izao voaingana ny feno 5 taona tsy fantatro izay asan'ireny vaksiniko taloha ireny. Nisy fiantraikany angambo ireny. Fa ny zavatra fantatra dia olona taizana aretina fanandray an'i Jesosy dia ninoko fanondrahan'i Jesosy mikorina eto anatiko dia sitrana amin'ny aretim-po sitrana tamin'ny alerzia zahako raha vao mangatsika ohatr'izao ny andro taloha. Dia tena teneniko anao fa tonga rehefa amin'ny hariva dia mangididy vatako iray manontolo. Fa zao hitanao jerenao reny tanako ireny feno zavatra ireny taloha mangididy. Tsy hitako izay fanafody nasiako azy fa nandray an'i Jesosy tsy nangataka akory ataovy tsy azo atao mangididy intsony Jesosy fa tsy hitako azy teny fotsiny ilay izy. Zany hoe zao zany za zao teneniko anao hatramin'ny sin'io covid io mbola tsy narareno izy na indray mandeha ato an-trano. Zay tsy mibika ato an-trano fa nerasera amin'ny olona rehetra. Ary nareo izay mifankahita amiko gaga ny olona ndraindray an-dalana eny rehefa mifankahita aminareo dia fiheniko mihitsy nareo. Zay fahazarako. Tsy geste barrière zany. Zay tsy matahotra an'ilay aretina. Satria zao ny fandraisan-dahatra Jesosy be dia be ny aretina efa tokony nahazo anay teo. Inona ny tsy nandalo? Peste, misy ny choléra, ny inona fa tsy nanana vaksiny tamin'ireny fa ny zavatra fantatro dia zao raha an'i Jesosy afaka miaro anahy amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra. Zay zany azo amenareo tsindry. Zay mandrisika anareo aza manao vaksiny. Lehibe ny aretina anatintsika. Ny olona mampanao antsika ny vaksiny io efa mba handresaka antsika momba an'izany lanitra zany. Tena andao anao vaksiny reto dia ampiarahany kely hoe ho any an-danitra tsika. Tsisy raharainy an'izany. Tsy manana fidiry kely mantsy resaka vaksiny zay. Eto tenenana anareo hoe ampy antsika ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Ampy anay. Dia zany na tsy manao an'io na mbola misy aretina firy. Zao tafiditra ireny ilay aretina iray vaovao. Ampy anay ny fahasoavan'Andriamanitra. Andeha tsy be dia be ny olona. Mivavaka izy kristianina izy fa mbola mandray torohevitra tantara-be. Vavany manao tompoky ihany fa tsy ambadika tsisy sitrapon'Andriamanitra ataona ray ary. Misy olona zay tena teneniko anareo efa nodimandry ty olona ty. Za tsy honohony ty resaka tena nivadiko mihitsy nahita azy. Mpirara-pilazantsara ty raha namany ty. Dia niantsena tao an-tsena nivadiko tamin'izany. Miantsena mandeha miantsena dia misy an'ireny ilay mpivarotra boky tsy fampiseho masoandro ireny. Dia nandalo dia nivadiko mividy zavatra ery amin'ny mivarotra sakafo ery amin'ny varokely ery. Ilay varotra boky ohatrany ery alavilavitra ery. Fa to dia misy miorakoraka mihitsy eo ilay mpivarotra boky. Avy ianao aty fa misy nouveauté. Dia ilay fiteny amin'io tena ilay fitenin'olona tena tsy fantatra hoe izany tokony hisy anazy. Ny fomba hitsoiny an'ilay rangahy anankiray. Ilay rangahy kotamby. Inona ny nouveauté ao? Mila mpira évangélika maka efa abonné amin'ireny fandraisana boky famakiana boky vetaveta ireny. Mpira évangélika fantatritsika, fantatry ny olona zany. Teo voataitra be ilay vadika oaika izy mampino efa mpira évangélika tamin'izany dia efa misy fotoana fankahita any anaty ihany. Ka ilay rangahy tsy mahita nizaniza fa tsy manam-pomitsy any anaty tsena mba mitandrema ihany. Any anaty tsena any ka misy mpira évangélika mitovy aminao.
izy efa tena tsisy tsy fantatry mpivarotra boky afifa misy nouveauté be dia faly ery koa izy misy nouveauté ny fihinana ataony rehefa avy eo mira fiderana tianao jesosy mbola tsy tongava mpivarotra boky ty misy nouveauté eny ampanona spectacle eny zany nge ravako malalaka ny manao tompokotompoko fa tsy manao sitrapon'Andriamanitra Jesosy tena ny teny tsy fantatro nareo izy tsy fantatro nareo izy izy iza moa nareo Jesosy tsy hoe mody fanina fa ny avatarany Jesosy ny olona anankiray rehefa andeha hiditra ao amin'ny fitorian Jesosy hiteny Maria reniny sy ny ralahany dia tsy nety niditra mifanesika tamin'izao fa tsy mankaty Jesosy tsy nafantatra andry zareo tsy nafantatra ahoana fa mifandraisan'i Jesosy andry zareo dia zao reniko nareo dia rahalahiko nareo raha manao sitrapony ndraiky nisy reniny Jesosy be deaibe sy rahalahin Jesosy be deaibe tao am-pitoria teny teo izy moa ny reniko sy ny rahalahiko izy ianareo manao sitrapony ndraiky riavana tena tsy fantatry Jesosy tsika raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra ny ahafantarany Jesosy tsika dia ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra irery ary tsy ny fanaovanao chorale tsy ny fanaovanao louange tsy ny fanaovanao décone tsy ny fanaovanao dorcas tsy ny fanaovanao porte porte tsy ny fanaovanao toriteny akalamanjana ilaina ny fanaovana an'ireny fa tsy amin'ny alalan'ireny nidirantsika ny lanitra fa nidirantsika ny lanitra manao délivrance ianao ataovy toy izy ny délivrance ataovy mahita fasina mihitsy ny devoly fa tady dio tsy reny ny ahafahanao miditra ny lanitra fa fanampiny reny fa ny tena zavatra ngezabe mitondra ny lanitra misokatra dia fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra fantaro ny sitrapon'Andriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra misy film zay nijerentsika tamin'ny efa elaela veriko jerentsika indray izy ty androany alleloia ary rehefa hijerena izy ity tsika dia fantaro fa ny sitrapon'Andriamanitra koa rehefa dia ny fahalalana ny mahasoa fa tsy ny mahafinaritra alleloia ny zavatra mahafinaritra ny olona eny amin'izao tontolo izao dia tady ity hoe alleloia tsy ireny no mahafinaritra an'Andriamanitra mifidiana ianao ny mahasoa alleloia sady vakitsika ihany ny commentaire atao mampiona sady manampy anaky ena atao anatin'ny fanazavana ho avy ny fotoana hijory amin'ny varavaran'ny lanitra isika ampalahelo be mihitsy ny ahita olona mamantana ny varavarana mihidy mamantana teny milaza amin'ny hoe tsy fantatro kory nareo na iza na iza ndao mba alefantsika indray ty video ty mba hampisaritsainantsika tsirairay avy mijery finaritra dia hamarina ny toriteny aorianan'izy ity Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles.
les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Salam. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici! Voici l'époux! Il arrive! C'est l'époux! Ça y est, il arrive! Il faut aller à sa rencontre! L'époux, il arrive. Ramassez vos affaires et venez. Sarah, Anna, il arrive. Il arrive. L'époux, dépêchez-vous. Il arrive. Je suis heureuse. Nous allons enfin pouvoir le rencontrer. Tu as raison. Mais... S'il vous plaît, donnez-nous de votre huile. Nos lampes s'éteignent à présent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous en même temps. Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Retournons chercher de l'huile. Fouillez partout. Dites-le moi si vous trouvez quelque chose. J'en ai trouvé. Allez. Oh. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ta porte. Pitié. Pitié. Ouvre-nous, Seigneur. Oh, ouvre-nous. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Tenez-vous donc prêts, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de la venue du Fils de l'homme.
Zay le tantara kely ary mamperitreritra le izy ary tokony hamperitreritra antsika tsirairay avy satria reny olona ireny dia olona ahoana moa ny ilazana an'izany, samy olona efa tokony ho tafakatra ireny, samy olona mivavaka daholo ireny ary samy mpanao tompoky ireny fa ny tsy nampitovy azy ny anankidimy nanao sitrapon'Andriamanitra dia ny amin'ny tokony hampirehatra ny jirony foana. Inona moa ny hahatonga anao hampirehatra ny jiro? Ny famenoana ny solika. Ary za dia teny aminao androany fa ny endriky ny solika dia ny didin'Andriamanitra. Ny endriky ny solika dia ny didin'Andriamanitra. Tandremo ny didin'Andriamanitra ry havana malalaka. Ny tandremanao ny solika ao ahafantaran'i Jesosy ianao, le olona le vehivavy anankidimy tsy mila lanontaniana akory. Ifiza moa nareo? Za le nanao an'izao dia tiako za manana solika, fa ny fananany solika nafahany nandeha ary nafahany niditra tao anatin'ny fanasana ny fananany jiro mirehatra. Aza manao tomboky fotsiny intsony fa andao tsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra hampirehatra ny jirontsika. Aoka hirehatra ny jironareo. Dia teny aminao androany hoe aza variana, aza variana, aza variana manao asa fanompoana, aza variana manao tahaka ny Marta amin'ny asa fanompoana fa manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ny fanaovanao sitrapon'Andriamanitra ampiarao amin'ny fanaovanao asan'Andriamanitra amin'izay. Fa ho hitanao fa ianao efa tafiditra ho azy ao anatin'ny trano, tsy mila mandondony izany ianao ka hiteny hoe zahako ity fa vao tonga ianao dia efa misy teny milaza hoe mandrosoa amin'ny fifalian'ny tomponao. Androany te hanentana antsika manao hoe aza variana amin'ny zavatra hafa. Be dia be amintsika ny mieritreritra hoe efa manao asan'Andriamanitra zao fa midera an'Andriamanitra, efa manao asan'Andriamanitra zao fa mpitondram-bavaka. Fa zao izy daholo izany fa nidiranao ny lanitra dia zao ataovy ny sitrapon'Andriamanitra manomboka androany. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia aza variana, mialà amin'ny fahotana. Ianao izay zavatra mbola tsy sitrapon'Andriamanitra izay mbola mety ataontsika fa akaiky Jesosy. Tahiny tompontsika rehetra dia manohy finaritra hivavakantsika aorianan'ity iray ity. Mahereza daholo. You'll know it.
Rahantsika vavaka izany toriteny izany a dia hiara hitentsika androany hoe aza vela variana tokoa izay Jesosy. Aza vela variana tokoa izay Jesosy sao dia sanatria handray an'izany teny izany. Tadidio ny paozin'ireo vehivavy virjiny 5 adala teo ry avana rehefa nitenenina hoe tsy nisokatra intsony ny varavarana. Efa faly ery izy aloha nahita ilay varavarana nisokatra, saingy nisokatra ihany ilay varavarana fa niteny fotsiny nanao hoe tsy fantatro nareo. Tsy ho amintsika anie izany. Tsy ho amintsika anie izany. Mangatà mihitsy ianao anatin'ity vavaka ity hoe Jesosy a, tsy ho amiko anie izany. Samy hitentsika androany hoe Jesosy eo fantaro ahako. Halleluia. Fantaro aho amin'ny alalan'ny fanaovako ny sitraponao Jesosy. Amin'ny alalan'ny fanaovako ny sitrapon'Andriamanitra. Mety aminao ve ravana androany manomboka androany ianao mba hikatsaka an'izany hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Atao ny sitrapon'Andriamanitra fa tena ho any an-danitra tsika raha vitantsika ny sitrapon'Andriamanitra ravana. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra ny amin'ny teninao. Mankasitraka Jesosy a, satria tsy namelana irery ianao. Nampaheranay foana ianao. Ary androany koa mbola nampianatra anay hisoroanay mba tsy hisiany izany teny izany eo amin'ny fiainanay mandrakizay hoe tsy fantatra akory ianareo. Tsy te handrehan'izany izay Jesosy a. Fa alohanay mandre ny sitraponao androany, inona ny sitraponao mbola tsy vitanay? Ampianaro hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay. Ampianaro hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay. Fa teo any an-danitra izay. Ataovy mangetaheta ianao ry havana manomboka androany hoe Jesosy eo hanao ny sitraponao amin'izay aho manomboka androany. Hanao ny sitrapon'Andriamanitra satria izay teo any an-danitra. Manomboka androany ry havana. Ataovy zava-dehibe aminao izany hanao ny sitrapon'Andriamanitra izany satria te hahita varavarana misokatra ianao lamin'io lanitra io ampidirana anao. Ka azonao angatahana mihitsy izany hoe Jesosy ampianaro aho hanao ny sitraponao. Raha manana hitahitan'izany ianao izay mangetaheta no omena loharano ary izay noana no vokisana, sambatra ny mangetaheta fahamarinana ry havana koa. Sambatra ny mangetahetanao sitrapon'Andriamanitra izany. Saotra Jesosy. Matoka fa mangeny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona ianao amin'ny androany ity. Dia tetiny tokantrano tsirairay avy dia ampianatra ny olona rehetra. Ampianatra ny olona rehetra hanao ny sitraponao. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy a. Aza velanao misy aminay sanatria hoe iny fa tavela. Iny fa nilavina satria tsy nentina anao ny sitraponao nefa nge Jesosy ny sitraponao dia efa ampianarina anay, ampianarinao anay isanandro na dia eto amin'izao fandaranao izao fotsiny. Meo anay ny fanetretena ahafahanay mihety eo anoloan'ny voninahitra ao. Mandeha eo anoloan'ny sitraponao, hanao ny sitraponao Jehovahandriamanitra tsy toa. Dia matoka fa mbola fotoana izao. Halleluia. Mbola fotoana fianarana manao ny sitraponao izao. Ary fotoana mbola ahafahanao manampy anay. Saotra Jesosy. Fanolora-tena hanao sitrapon'Andriamanitra
Izany ny zavatra andrain'Andriamanitra amintsika amin'izao androany izao ry havana. Raha nahakasika anao izany toriteny zany dia manany ianao etaentany anatinao any hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay manomboka amin'ity androany ity. Fa hanampy anao Jesosy, hanampy anao ny fanahy masina, ampiana ianao, ampiantsika ahafahantsika miditra ny lanitra. Raha ao anatintsika ny fanetretena, raha ao anatintsika izany hoe izany Jesosy tena androso ahako. Raha androany ianao manao tena hoe manana etaeta androso, Andriamanitra isitona anao amin'ny tanany mahery hanaovanao an'izany sitrapony izany. Ary tsy hampatahotra anao ty fiainana ity fa ho any an-danitra isika. Tsy olana aminao ty zavatra lalovantsika eto amin'ity tany ity fa tsika tena ho any an-danitra ry havana. Ary tsika rehefa hivavaka andao tena hivavaka, andao tsy sangisangy fa tena hivavaka fa miandry antsika ny lanitra. Halleloia. Ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Misaotra Jesosy, misaotra fa voarainay ny afatra androany. Namangy anay teto ianao androany. Voninahitra ho anao mandrakizay. Dia vory Satana fatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsangana fa na dia litera ray tamin'izay nafafy teto azy. Fa ny vory rehetra izay nafafy dia hamoha avizato toeny anatin'ny fony reto olona tsirairay avy reto. Hitondra azy ianao sitrapon'Andriamanitra ary hatonga azy eo any an-danitra. Misaotra Jesosy. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa ianao mahalala ny mahasoa ny tsirairay avy ka ho jerenao akaiky ireto ondry kelinao Jesosy. Izay rehetra tsy ampy eo amin'ny fiainan'izy ireo, izay rehetra tsy ampy eo amin'ny fiainana tenao Jesosy. Halleloia. Anao mihoatra lavitra izay rehetrarehetanay. Voninahitry ny anaranao rery amiko. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Ampandrosika nanabavitsika nambinina tsy ny amboara-mielona amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo raha nabavy nambinina. Tainy tompo tsika rehetra dia tainy tompo pastera hiary hivavaka ary tsika menakavy. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra ho mbola velom-pisaorana anao indray izay ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy tonga teto. Mbola misaotra anao ihany koa izay ny amin'ny tombonandro sy ny fofinaina mahavelona izay nomenao anay tsirairay avy Andriamanitra. Ary misaotra anao ihany koa izay raha mbola nataonao nandre an'izany teny izany indray Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitondra ny teny sy ny fampianarana Jesosy malala ho ary tena hoe aniry ao anatin'ny fonay tsirairay avy izany teny izay noentin'ny mpanomponao teto izany Andriamanitra. Aza velanao andalo fotsiny izany Jesosy fa tena hoe aoka tena hitoetra mandrakizay ao am-ponay ary tena hoe hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izay nandray an'izany teny izany Jesosy dia tena hoe misaotra anao izay Jesosy fa matoa izany teny izany navosotra teto indray androany dia tena ilainay izany Jesosy ary tena hoe lakilosy fanairana ho anay tsirairay avy Jesosy malala. Ka tena misaotra anao Jesosy, tena misaotra ny amin'izany teninao izany Jesosy. Ary eto izay Jesosy dia mbola hitodika aminao indray, hitodika manokana izay Jesosy ny amin'ny firenenay Jesosy. Hitodianay eo anatrehanao izany Jesosy, hitalaonay, hiankofanay manoloana ny seza fiandriananao Andriamanitra tsara indrindra. Fantatra efa tsara ianao Andriamanitra, matoa izay mitodika aminao, matoa izay tsy manadino an'izany firenena izany Jesosy fa mitrotro ambavaka an'izany foana mangataka isan'andro manoloana ny seza fiandriananao Andriamanitra dia tianay Andriamanitra mba hisavatra tsara amin'izany firenena izany Andriamanitra. Fa tsy ho sanatria Jesosy ka ho tanteraka ao amin'ny firenenay ny teninao hoe manao tompotompoka nefa dia tsy manao sitraka ao akory. Tompotompoka eo ambava fotsiny Jesosy efa ny fony dia lavitra anao Jesosy. Izany Jesosy ny antony mbola hiverenanay eto, izany Jesosy ny antony mbola hijorononay sy mbola mahatonga anao manome fofinainao anay Jesosy. Dia hitondra ambavaka hifona manoloana seza fiandriananao ny amin'izany firenena izany Jesosy malala. Aoka tena ho tanteraka ao amin'ny firenenay Jesosy ny teninao, ny fampanantenanao Jesosy. Aoka tena hisitraponao Jesosy eo amin'izany firenena izany Jesosy malala. Ka sy ny fon'ny vahoaka malagasy tsirairay avy Jesosy. Sokafo ny masom-pahinahany vahoaka Jesosy malala. Sitrano Jesosy ny ara-panahin'ny vahoaka Jesosy malala. Madagasikara Jesosy dia hitanao tsy miafina aminao izany Jesosy. Angatahanay tena izy fifohazam-panahy amin'izany firenena izany. Angatahanay ny fanahy masonao Jesosy tena hiasa mahery amin'izany firenena izany.
Vao Jesosy mifatorana izay namatorany Satanan izany firenena izany Jesosy malala. Esorao Jesosy tsy nambolen'ny tananao rehetrarehetra amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonay tao manizanay an-dranomasina Jesosy na andro na alina tsy miafina aminao izany Jesosy. Fa tena mahatsiaro izay mitomany izay ny amin'ny firenena io Jesosy malala. Ka angatahanay Jesosy tena hoe hiasa ao amin'izany firenena izany ianao Jesosy malala. Maro Jesosy ny fahotana ataon'ny vahoaka malagasy. Maro ny fanoherana anao Jesosy. Maro ny zavatra tsy araka ny sitraponao ny fanompoan-tsampy Jesosy ao amin'izany firenena izany. Kanefa Jesosy dia izay Jesosy tsy mahay manao ninona fa ianao Jesosy ny farafanantenanay ianao Jesosy no afaka mamonjy ny firenenay, afaka manafoana izany zavatra rehetrarehetra izany Jesosy. Nefa Jesosy izay dia mahafo izay Jesosy malala. Mitodika manao tsintsinina, manombo anao isan'andro Jesosy malala, tena hoe tafapaka, tena hoe mihoatra Jesosy ny fahotana malagasy. Nefa Jesosy dia mbola misy fanantenana ao amin'izany firenena izany satria mbola velona daholo ny olona ao Jesosy. Mbola manam-pofinaina ny olona ao, mbola namindrano fo ny olona ao Jesosy malala. Ka izany Jesosy ny talaonay aminao hoe ataovy Jesosy izay azon'ny tananao, izay azonao atao Jesosy. Dia ovay Jesosy ary rehefa manana anao koa Jesosy dia tehirizy mandrakizay izy ireo Jesosy. Tehirizy izy ireo tsy hivadika aminao, tehirizy izy ireo tsy ho azon'ny fampianaran-diso, tsy hiaro amin'ny faharoron-dratsy Jesosy malala, fa tena hoe hanompanao amin'ny fony Jesosy malala, hankasitraka anao, hankalaza ideranao Jesosy, hanao ny sitraponao Jesosy malala. Ary tena hifikotra aminao izy ireo tsirairay avy. Ary ny firenenay Jesosy dia antenainay fa mbola misy fanantenana ao amin'ny firenenay satria ianao mahay manao zavatra Jesosy. Ianao mahay manao lalana any anefitra Jesosy. Ianao manana solution ao anatin'iray segondra Jesosy izay tsy ananan'ny olombelona fa hainao atao izany Andriamanitra. Hainao izany Jesosy malala. Ianao Jesosy ny hanavaka amin'ny firenena amin'ny faratsiana rehetra Jesosy. Dia toy ny nanafahanao ny zanak'Israely tany Egipta Jesosy, namakivaky ny ranomasina mena Jesosy. Dia toy izany koa Jesosy ny hanafahanao an'izany firenena malalana izany Jesosy. Dia mbola misaotra anao izay Jesosy satria mbola namenao an'izao fotoana izao ahafahanay mifona ho an'ny firenenay, ahafahanay mitondra ny menimeni-ponay isan'andro Jesosy. Voninahitra teo anao irery any Andriamanitra. Misandraty ianao Andriamanitra. Raisy ny toerana ambony indrindra sy omenay anao Jesosy malala. Ianao izao vavaka izao Jesosy ahatonga ilany ny sofinao jereo amin'ny masom-pitiavanao ny firenenay. Saotra Jesosy izay matoky fa ianao hanao zavatra ho an'izany firenena izany. Voninahitra teo anao irery any iray mpanjakanay tsara indrindra. Masina sy be voninahitra ianao Jehovah iray malala. Amen. Alléluia. Saotra ny anabavy nambinantsika tao anatin'izay vavaka matsiro mahafinaritra ho an'ny firenena izay. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa na hatrany hatramin'ny farany. Faly be izay andraka taminareo teto androany. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy sitrapon'Andriamanitra velonay soa matsaritsika. Dia eo netintsika raha pitso alina ohatr izao. Dia samita in'Andriamanitra ary. Ny fiarahantsika ny tapitra moa fa ny fiarahanareo aminay tsy tapitra raha mbola miditra ao amin'ny site web ny Akiradio nareo www.andramokaizao.com afahanao mihaino ny onjam-peo Akiradio www.andramokaizao.com. Misy toa tena isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina. Raha pitso amin'ny 10 maraina dia iverinao izao fandarana izao na mbola tsy naheno hatramin'ny voalohany na mbola te hiverina eno. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 ariva ihany koa mbola misy toriteny. Dia samita in'Andriamanitra. Mahireza daholo raha-pitsontsika miona. Samita in'Andriamanitra daholo ny tontolo androntsika raha-pitso. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Mankasitraka daholo.